Famonjena ho an'izao tontolo izao. Famonjena ho an'izao tontolo izao. Ny fiangonana kristianina miara-mivavaka dia manolotra ho anao. Tohiteny, fampianarana, fampahirizana, vavaka fanafahana ary indrindrindrindra fijoroana vavolombelona maro isan-karazany. Arainao isan'andro eto amin'ity chaîne YouTube ity. Koa manasanao ary anaraka tsy tapaka izany, azadino manisy j'aime, miabonner ny page ary indrindrindrindra manaparitaka na manao partage amin'ireo namantsika rehetra any ambadika any. Famonjena ho an'izao tontolo izao. Famonjena ho an'izao tontolo izao. Andriamanitra sotoa, Andriamanitra mpamonjy, tsy miova masiny mandrakizay. Ny fahamarina anay dia tahaka ny fosaka masany vao maraina, ka sy misahatra mandra-pahatonga ny tataovona. Apetrako aminao zany Jesosy. Amteneno a Tompo, Tompo, amteneno a tondrafatra amin'reto vahoaka anao reto. Ninina tanga aminao. Azamany mesina n'Andriamanitra amin'izay zavatra mitranga. Fa ataovy anaty saina hoe efa nitiaviny Jesosy Tompo talohany nisy ny olona ampanganao tany aminy ianao. Raha misy olona mitondra mavaka hoe Jesosy Tompo hoe ny olona ohatr'izao ane nanao an'izao anay, dia hoy ny Tompo efa nitiaviko talohan'ny fiampanganao izy. Azo raisina ny fiampanganao fa saingy sy mitombona. Halleluja. Tahaka an'izany ihany koa ny vehivavy sarovo ny fitiavany ana an'Andriamanitra. Tsy niteraka iana vadiny Elkana. Tenaka anpenina ny fianakaviany Elkana ho vadiny Elkana mba anana ny taranaka satria mpanan-karena ry zareo. Dia izy ary ny andovan'ny arenanao Elkana, raha ohatra ka hanambady mpenina foana ianao zay vehivavy efa nivadiana ela nefa tsy niteraka. Fa leo zay fidy vehivavy ho anao dia pen. Efa vadiny Elkana efa ela iana fa saingy tsy niteraka izy. Tsy nio tsara zany a. Fa iana tsy ny hoe tsy nietrehitra hoe zara tsy miteraka dia hoe anamelo tena. Fa dinio tsara fa nivoro ny fianakaviany Elkana dia nitady vehivavy antsoina hoe penina mba ho vadiny Elkana dia ray tokotany eo ihany zareo. Dinio tsara zany a. Dia ny zavatra misy tsy misahatra manorosory ary manaraby anihana isan'andro ity penina ity ary manao izay teny mandratra fo. Fa niematra tamin'ny fanimpony ve ihany? Tsia. Jehovah Andriamanitra efa nitiaviny iana talohany nisy ny penina. Ka nampenpenina manahoana izy? Teny ny vavany mandratra fo, manarabraby.
manao tsinitsin de noraisiny iana hoe tsy maninona zany atao foana zay tsinao atao mbola hoavy ny andro mangin'Andriamanitra fa tsy hoe akory penina zoiny zao zavatra zao de eritreretinao fa afoin'Andriamanitra tsy mahafoy anazy zany Jehovah'Andriamanitra zay vavako na de momba za na de zoiny zao zavatra zao aza na de tahaka ny resy ala fahitanao anao aoko afantatrao tsy mampialana amin'Andriamanitra zany ary amin'le fotoana ny ahon'Andriamanitra ny volonany amina de tampona ny vavanao. Halleluja, halleluja. Zavatra mitranga de tahaka zao niza mampahory anao efa tianao talohan'io Jehovah'Andriamanitra efa nitiany tompo talohan'io olan'io ianao rehefa hiakatra ho any silo anao fetiny rasan-kazo tahaka ny nataontsika hiakatra ho any silo zareo andehanao fanatitra indray mandeha isan-taona de jiny eo tsara ary tao anatin'izay ny teny ve hiana tamin'ny Elikana hoe raha mandeha penina de zasy andeha tsy nanao an'izany izy fa io Elikana sy hiana de manaraka koa penina sy ny taranany ny zavatra faran'izay mafy tamin'ny any rehefa mba mivory tahaka an'izao zany de miseho ny ankonany eo daholo ny fianakaviany ana rehetra satria ny Israeliana rehetra teo daholo ny fianakaviany ana rehetra hatramin'izay hiana foana no entina miseho fa tamin'io ndray mitoraka io ipenina no entin'ny Elikana marary zany za tsy marary zany hoe tena efa sy misy dikany amin'ny Elikana vady koa satria ve zany ny terany vadiko ipenina de sy mainsy izy ve zany no tsy avony mihoatra na zay efa vady ny taloha hatramin'izay narary ny fony hiana afa-baraka tamin'ny rahavaviny izy afa-baraka tamin'ny ray aman-dreny afa-baraka tamin'ny fianakaviany rehetra fa olo-kafa no nentina ny seho fa sy izy manontany azy mijerijery daholo ny olona hoe fa maninona ary zany Elikana no mitondra vehivavy hafa fanga maty ihana fangana nini ihana mety maty angamby ihana nefa ihana to hitanay fa ahoana azy fa zao tsy ninan-kany ny ihana tamin'ny fotoana io fa nalahelo ny fony de hoy Elikana vadiny ry ihana nahoana ianao ny malahelo nahoana mitanondrika ianao nahoana ny malahelo ny fonao moasy tsara lavitra noho ny zanaka folo lahy eo anatrianao va za mety mieritreritra ihana hoe raha mba fantatra raha nafantatra an'izany ihany ianao de sy niseho niaraka tamin'ny penina ianao sangy natao ho fizaham-toetra ho anahy izy ty kanefa zay kako ihany tsy nitaraina tamin'ny olo ihany fa taiza izy nandeha rehefa tsy nisy olona tany amin'ny tempoly niazakazaka izy nankay de nivavaka de araka ny voalazan'ny Baiboly nitomany de nitomany mafy nitomany de nitomany ihana sy natafavoaka feo intsony izy fa ny molony sisa mihesikesiky de hoy elim-pisorona mbola izy nahita fa ahoana ianao ozy izy raha vehivavy no miditra nefa ianao mamo esory aminao ny jivainao de niteny taminy ihana sady nandalika hoe aza ataonao vehivavy raha tsy fanahy fa mamoaka ny atom-poko fa vehivavy oram-panaza io fa zao ny lazaiko tamin'i Jehova raha omenao zanaka lahy a Jehova tompo momba nataonao momba hainao ny mampiteraka ka raha
teraka zalahy dia atolotra anao izy amin'ny andro rehetra iainany asionkasiankarezany lohany dia hoy Elikana azy eny azy mandehana soamasara fa omeny Jehovah Andriamanitra anao ane izay nangatahanao taminy falifaly ihany tena andeha no dia falifaly amin'ny fotoana amin'izay nanampitamby azy ny vadiny dia niarina toro taminy ndray alina amin'izay nahatsiaro azy Jehovah hoe ty ilay vehivavy nitomany tao am-piangonana iny fa mila zaza izy noho izany izy dia nilaza tamiko fa raha omeko zazalahy izy dia omeny anahy ihany koa zany amin'ny andro rehetra iainany ary siokasinkarezany lohany mba zahako toetra ity vehivavy ty dia omeko zazalahy raha vitany marina ny vady nataony tamiko fa mafy amin'ny vehivavy zany mafoy zanaka izany fa ny zavatra nisy anefa zavatra nisy inona tokoa bekibo izy tenteraka ianareo bekibo rehetra azakivy zay bevoka tato ianao zany vao nomeny tompo zaza masina fa reo rehetrarehetra reo dia ninana zava-padiana tany daholy zay ianao zany fanomezana avy amin'Andriamanitra zany satria zaza feny fahamasinana trany ankibo izy ary aoko ianao hosarotiny amin'ny fivavahana tsy fivavahana noho ny amin'io zaza anaty kibonao io fa misy planin'Andriamanitra ny amin'io satria sy nikasika zava-padina izy hatrany am-boka dia zao ny zavatra nisy teraka amin'izay ariana teraka zazalahy dia niezaka nanorosory azy any penana naraborabo miteniteny foana mba ampiala ny zaza io tao an-kibony nefa iza ny nanomeny io Jehovah nanomeny io teraka zazalahy izy dia nampinono izy fifaliana ho azy nampinono ny zanany dia ny babeny trotrono natao daholo zay zavatra rehetra dia tena niverina ny fankatsiavana izy Elikana io ndray ny trotrono Elikana dia ipenina tery ndray ny tezitra hoe fa maninona ny zanako zany sy trotrona intsony zao fa io ndray ny trotrono nefa ny ratram-pona azoniana tamin'ny Elikana vady ny trotro ny zanako penina sapany penina aika izy io izy manao amin'ny olona io tsy mazaka rehefa tao dia ny zavatra misy dia teraka izy dia lehibe dia andeha hiakatra ho an'ny silo sika ndana foana nareo izy mandra-panotony zaza fa amin'ny rehefa maoty izy dia efa teriko any ndany nareo dia nikarakarainy dia mba mianatra amin'ny teny mianatra mipetraka aloha ilay zaza dia mianatra atao tata fifaliana ho any iana zany manao tata ny zanany lazany vo mianatra mandeha ilay zaza dia ozy iana ao am-pony ndry nangatahako tamin'ny Jehovah ianao dia sy maintsy mbola teriko any mbola fakelinao zao fotsiny ianao mbola ato fa rehefa mandeha ny ianao mandeha tsara ka miteny dia ho ateriko ianao maratra ny foniana amin'izany fa Jehovah mijery toetra azy tsara mihitsy diny io tsara fa nikibona vehivavy mijoro amin'ny fahamarinana ka rehefa misy zaza tsy maintsy misy fahasoavana io zaza io satria le raha mikorina ao anatin'le reny mitondra azy mihitsy raha ny olona tena mafana fo amin'ny fanompona ny tompo dia nandeha ny fotoana rehefa mipetraka izy dia falifaly eriny reniny mampetraka azy ambony fandrina dia manampitamby dia ny ankizy vavy maro dia izy mitezany zanany fifaliana ho azy rehefa mahita an'io zanakeliny amintsika andrasany mafy misy ovina izy tsy zany vao ome mahazo toerina daholo aloha nareo fantoka be daholo
zavatra misy dia zao hoe petraka io zazy io dia eo raha misy biberon tamin'izany dia mien biberon io zazy io fa teo zazy io dia andrasana misy ny tsikitsikiny io zazy io ka na inona penina ry fa vao mahita ny Samuela kely mitsiky fotsiny ana dia efa faly izy fantany anefa fa sy aharitra ao an-tranony io fa ho an'izy io rehefa lehibe ho an'i Jehova mianatra mandeha io atao tata fifaliana ho an'ny ana misy manao tata ny isanandro mampianatra azy mandeha efa maiky izy anatitra ny ho an'i Jehova anatanteraka ny voadiny nandeha any koa ny fotoana mandeha le zazy dia miteny izy dia malala hoe neny a za mba diana kilala ohatr' zao efa mba menseny sika hitaneny le kilala ohatr' zao iny mba tiako zany eny mba hividianana kilala ohatr' zao dia vidiny ihany sambany mba nisy an'izany tamin'ny fiainana dia raha hitany eo ambaravarana ka hitany ambadikany kapany reny ohatra hoe nisasana dia nahatany dia ozy izy sy kapany neny vety dia teriny diny eo tsara fa misy zavatra tao am-pony ana hoe na dia tiako azy ianao ry zanako voady tamin'i Jehova nazahoako fa sy maintsy teriko aminy ianao ninona nitakin' Jehova Andriamanitra tamin'io zazy io na mbola ho atao fanaritra dorana azy io tena niaretany ana ny areti-pony satria efa nekeny taloha nananany zanaka Jehova Andriamanitra tsapansika ve tena fitiavan'Andriamanitra raha tsapanao tena fitiavan'Andriamanitra aza mihaino resadresam-pona any ambadikany raha tena hoe tsapanao zany hoe fitiavanao Andriamanitra zany aoka ianao sy ny Andriamanitra ao anina ny sy ambaratelonareo roa manokana dia ny zavatra nitranga tao anatin'izay mandeha ny fotoana mba efa mahay miteny dia eo ampanjairina n'ilay boboky kely zany a iana dia efa mieritrehitra hoe zareko ataoko maromaro ny akanjony zanako satria raha teriko izy zao mifetiny silo a dia tsy ho hitako tsony izy raha sy amin'ny herintaona ndraiky zeroko ny pataloha kely a dia ny boboky kely a dia anaova kasine kely izy dia le fatotra kely eto anampisorona masiny zanako atolotro an'i Jehova diny io tsara fa mandratra fona vehivavy zany raha vao ny zanany ny zanany aza vao tenenina fotsiny amin'ny fahamarinana dia efa tezitra ny reniny asika mafy zany amin'ny vehivavy raha vao tenenina fotsiny zany hoe ka ny zanako any nanao an'izao hoe dia tezitra ny lehilahy naninona tsara ny zanako inona tsara ny zavatra nitranga teo tsy avelany kitehany io any ka sisy fahasoavana tonga amin'io mihitsy raha tonga aza ny fahasoavana dia tonga sy tonga satria ianao miaro ny zanakao tsy ho fehezina ao anatin'ny lalàn'Andriamanitra tovy eo am-ponao tsara zany niana zany nateriny tonga ny fetiny silo dia niara ny ravoravo teo fa nitondra sakosy izy dia nentiny ihany koa ny lamba firakotra rehetra dia nentiny tany ampisorona ry mpisorona tompoko ry eli-mpisorona tompoko zaho lay vehivavy nitomany be teto anatrihanao nangataka zanaka dia nilaza manao hoe raha mba omeny Jehova zanaka amin'ny andro rehetra raha omeny Jehova Andriamanitra ny zanaka lahy dia ho ateriko an'i Jehova zany zaza zany ary sy oka sy nkarezany lohany ity lay zaza nomeny Jehova Andriamanitra anahy io lay zanako tokana lay tena mamiko lay tena tsy foiko io lay mba mipresaka amiko ao an-trano fa tsy manana ankoatran'io a fa io la nanaovako vady taminy
tsy maintsy ateko anatrehany Jehova izy satria Jehova ny tsiaviko talohany. Ka tonga natanteraka ny vadiko eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ity ilay zazako, ity ilay zanako latokany, ity ny akanjo keliny, dia ity ny akanjo firakotra ho azy rehefa matory amin'ny alina. Dia nisofiny elo mpisorona rano izy hoe, nono amin'ity zazanaterinao ity, ka no tanterahanao marina ny vadinao teo anatrehan'i Jehova. Fa vitanao nanatitra ny zanakao tokana, ilay tsinao, lamatoanao io, ilay tena tsy foinao, ilay tena mbola amin'ny fotoana mampiraiki-pitianao aminy mihitsy, no anateranao azy ho an'i Jehova. Noho izany, Jehova nery Elikana anome zanakanao amin'ity vehivavy ity, hosolo ny zaza izay nateriny teto anatrehan'i Jehova. Lasa amin'izay Iana sy Elikana andeha hody ho any amin'izareo. Fa i Samuela navela taizy tany amin'ny tranom-piangona, tany Silo. Mandro ve ny sain'ny Iana mandeha hody? Tsy mandry ny atreriny. Nanadino ny Samuela ve izy rehefa nody? Sy adino ny zanany satria amin'ny fotoana iantany ilay zaza amin'ilay reniny mihitsy, izy no nateriny. Vonahy nandeha izy, vonahy miteny lasa. Dia hoy Andriamanitra, mbola tsy nahita vehivavy ohatry ty, fa nangataka zaza tamiko izy dia nomeko. Hoe nanao vady izy, fa omeny ahy io zaza io, nefa io tokoa ary fa nomeny anahy ilay zaza. Noho izany tsy mbola nahita vehivavy tahaka ny Iana, ka omeko zanaka lahy 3 izy hosolon'ny Samuela, ary omeko zanaka vavy 2. Mbola niteraka 5 Iana tahorina Samuela. Mafy zany sa tsy mafy? Masiaro an'i Samuela foana izy. Rehefa mba matory matory amin'ny peniny Elikana, dia izy Samuela mifamihina ao an-trano ambony fandriana amin'ny alina miara-matory. Nefa sy teo soa Samuela dia niondana ny totrolo sy ny Iana ohatr'izao. Mirosaka ny ranomaso. Fa izay efa novoajiny teo anatrehan'i Jehova dia tsy maintsy ny tanterahana. Ka raha nisy voady nataonao tamin'Andriamanitra dia tanterao zany. Fa Andriamanitra tsy ianarenao mihitsy. Nivoaka avy tany anefa Samuela rehefa lehibebe kely, nilavin'Andriamanitra amin'izay zanakely. Fa i Samuela nasangana, nalaza amin'izay tany amin'ny faritany Dana sy ny zanak'Israely. Fa i Samuela zanaky Iana, ilay zazakely nanaovany voady napetrany tao amin'ny tao Silo iny, lasa mpaminany lehibe ary teninan'Andriamanitra. Engane ho an'izay rehetra be mivoaka eto, dia mba ho lanam-pahasoavana, dia mba ho mpaminany ene no ateraka tahaka ny Samuela. Fa aoka kosa anao irehetra trano ampirehitra ny fanalanao, ary aoka anao atoky amin'izay rehetra takiany Jehova aminao, ary efa ho amin'ny nivoadinao. Zany olona rehetra zany dia navita zavatra talohantsika, na lahy zany na vavy. Fa raha tamin'ny andronao zany dia mety ozy ianao iny, tsy zamako, tsy fantan'izao izy eo io hoe ateloko any amin'ny elim-pisorona, dia sy hita intsony izy raha sisy indray mandeha isan-taona. Ary jiny fa rehefa tonga ny fetin'ny Silo manaraka, dia iny Samuela miarahaba an'ilay reniny fotsiny, falifaly ery Iana raha vonandre. Eo ny Iana fa i Samuela zaza, ilay nandratra ny fony no saraka taminy. Dia i Samuela zanany naterany, nataony natolony ho an'i Jehova
lasa paminany lehibe ary manaky azy ny olon-drehetra olona ray firenena manaky azy dia hoy ihany marina fa mafy kanefa faly ao ankehitriny satria valo ny vavaka fa nofidiny Jehova ho mpaminany ny zanako mafy ny miaritra fa orinany fiaretanao miatra aloha ianao zao dia aza mieritreritra ajinon'Andriamanitra maro ny zavatra retanao dia aza mieritreritra ajinon'Andriamanitra aza mieritreritra ajinon'Andriamanitra ianao azosika za mieritreritra misy ianao ajinon'Andriamanitra fa mijery ianao Andriamanitra ary itovy eo anaty sainao zany fa nany fanatitra latsaka ao ato ara dia fantana mety misy olona eto bevoka mety misy olona ihany koa vao misaika anjaza ao anaty kibo aza isorona zany fateraho fa io zaza nateraka ao tao anatiny fahadiovana tsy nikasika zava-padinana maloto zaza misy fahasoavana io raha esorinao ary io dia alainy anjely ho any an-danitra any ianao koa any an-danitra any dia raha ifankahitona mianaka dia hoe io lay zazany esorina tamin'izany dia lamina ve ny sainao fa jeny mbola ao anaty kibo io dia apetrao ao fa ianao zay reniny fotsiny mila mirehitra ianao mba ran'olona mirehdrehetra sady matoky an'Andriamanitra tahaka ny ana ny raha ao anatinao dia ao anatin'izay dia sarovy tsara fa ho hitanao tsara ny valiny hoe mbola vao 5 taona ny zanakao na 3 taona ohatrandry mahelona reny dia efa maminany manatona olo izy dia iza naranao dia ohatra izao misangisangy ianao zao ny tenen'i Jehova aminao zao dia zao ony ianao dia zao nefa izy ohatrany mahelona kely ohatrany nefa dia maminany satria tsy ninona zava-padiny fa ho gaga ianao ato dia ho isy mpaminany madinika iseho reny ene ny zavatra hitany ankizy tamin'ny andro pasika reny hoe reny nentiny fiaran-danitra nandeha any ny fiaran'ny fanekenantsika tadiditsika reny dia avy teo nateriny tamin'ny taberna kely ny reny ankizy reny raha mbola nitoy fitezany azy tamin'ireny fotoany reny lasa lavitra reny zazy reny fa raha nitohizanao na azo fahasoavana ilay zaza nisokatra ny masom-panahana ka nitohizanao ny fitezanao azy tamin'iny ka sy manao resadresa-pona eo masina ianao dia jineo tsara fa efa naminany ny zanakao taksa nefa hoy ao aminao hoe lasa mpaminany Samuela satria nisedrany mafy izy tonga tao amin'ny elo izy dia sy fantany elo hoe dadabe avy amireniko moa tsisa dadabe avy amin'ny papako sy fantany dia ny levita manome sakafo azy eo dia ny sakafo alainy Ofiniasy sy ny Finiangalariny avy any io amin'ny kisany any Samuela zazy zavatra sy fantany koa avy ianao aty fa hisakafo sika dia lasa aiza ny vilia kelinao tsy le vilia nentiny meniny tovy ato efa tsy lany io dia tehirizina hoanina rariva indray sady sy nianatra amin'io matory izy dia antsoin'Andriamanitra dia miazakazakangana amin'ny elo ny ansonanga ianao tompo tsy ny ansonao zany efa andana matory dia anson'Andriamanitra izy dia lasa indray izy miazakazaka ny ansonanga ianao tompo amin'ny mazaza azy dia vitany misy manozongozona ny elo mpisorona ohatra izao efa matory amin'ny alina mba hamaly azy hoe izy marina ny azy teo sasy izy afantatra elo mpisorona hoe zazy izy azonareo le hoe miteza zaza dia fantany hoe zazy ty zazy ty efa rano dia niteneny raha misy mitenenao hoe ry Samuela dia valy hoe inty ao tompoko dia aza mankety sorona fa eno izy alazainy aminao
satria ely foana nozongozony amin'izy zazakely tsisy fahalalam-pomba izy ko zazakely moa inona ny fahalalam-pomba fantany amin'izany fa izy ara sy nianatra mbola avy tany amireniny izy le mbola nianta be ny tonga eo izy any nozongozony eo raha tehiteny amireniny izy zany miaina misy miazy zany de nitoetra noatra zany eny ataony amin'ny elo nefa elo efa antitra efa opahana ny masony nitory maso manko zany amin'ny ololanitra tongatonga foana fa tsy navelany io zazo io natory zany elo na de amin'ny alina azy mbola kely io de efa nitenenana tonga amin'izay ny fetiny silo manaraka iny amin'izay iana miantoka ny fitafina izy moa miantoka ny fitafiny zanaka eo nanaovany satroka fotsifotsy kely de nanaovany fodra kanzo kely tsara be nanaovany Samuel falery iana sady lasaka ny ranomasina amin'ny afaliana hoe ino ny zanaka tsy azoko nalaina intsony ianao fa efa ny Jehovah ianao de zay hitondrana ianao any na hijaly ianao any nao fifaliana ny ao aminao na fijaliana efa natrehan'ny Jehovah ianao ka tsy azoko alaina intsony fa rehefa mandeha Samuel manao fisoronana falery ihany ilay izy nentina tsy nentina niseho iny fa ipenina nentiny elikana niseho fahoriana ho any fahoriana ho an'ny penina mihitsy mahita hoe zaho nentina niseho de tokony taranako ny naminany nefa zareo moa zanaka ihany izy maminany amin'ny olona rehetra ato ary lasa mpaminany lehibe izy eken'olona teny izy ary tenenany Jehovah izy na de eo natrehany olona azy zany ny fahoriany olona mitoky amin'Andriamanitra mandalo fahoriana ianao fa sarofy fa Jehovah efa nitiavinao talohan'ny fahoriana noho izany sy tokony misy olona iverin-dalana mihitsy na de iraiza fa irehetra fanompoana foto famonjena ho an'izao tontolo izao famonjena ho an'izao tontolo izao ny fiangonana kristianina miara-mivavaka dia manolotra ho anao tohiteny fampianarana fampahirizana vavaka fanafahana ary indrindrindrindra fijoroana vavolombelona maro isan-karazany arainao isan'andro eto amin'ity chaîne YouTube ity koa manasanao ary anaraka tsy tapaka izany azadiny manisy j'aime miaboneny page ary indrindrindrindra manaparitaka na manao partage amin'ireo namantsika rehetra any ambadika any famonjena ho an'izao tontolo izao famonjena ho an'izao tontolo izao